Vatimpana etni pasteur Barbier Kristina. Efa afaka isika tompoko. Raha io lehibe tokoa ny famindraponao. Mbola andraisanay ny fahasoavanao amin'izao maraina izao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo. Zanakao, tianay. Mampianatra anay mandrakariva hivavaka. Ary ihany koa mitaona anay isan'andro isan'andro. Ho tia vavaka. Ho tianao. Ray malalo. Famindrampo izany. Mbola ahafahanay miantoraka eto anatrehanao amin'izao maraina izao. Mba hivavaka, hibebaka, hitady ny davanao. Ireo ny fananao mahery araiky ankehitriny Jesosy. Anazavanay ny tena sitraponao marina mba hiaritanay mivavaka hatramin'ny farany. Saotra fanamasinao. Amen. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, ary dia mbola ampitomboana amintsika mandrakariva riavana ny fahasoavana ao am-bampiadanana avy amin'Andriamanitra Ray amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo, ary koa ny fampiraisana miaraka amin'ny fanahy masina. Vavaka mahomby. Izany no lohatenin'ny fampahirizana amin'izao maraina izao. Jerevantsika ny filazantsara. Filazantsara ny Jesosy Kristy Tompo nosoratany Matteo. Teny efa henontsika matetika izany. Ao amin'ny Matteo toko 9, andininy 15 ka hatramin'ny 17. Matteo chapitre 6, verset 5 à 13. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha mivavaka ianareo, azo mba ho tahaka ny mpiatsara velatsia. Fa izy tia mivavaka mitsangana eo amin'ny sinagoga sy eo anjoron-dalana ahitany ny olona azy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azo ny valim-piteny. Fa ianareo kosa raha mivavaka, dia midira ao amin'ny efitranonao, ka rehefa voarindrinao ny varavaranao, dia mivavaha amin'ny rainao izay ao amin'ny mangingina, ary ny rainao izay mahita ao amin'ny mangingina no mamaly anao. Raha mivavaka ianareo, dia aza manao teny maro foana tahaka ny jentilisa, fa ataony ho amaroany teny no henona azy. Ko aza manaraka azy ianareo, mafantatry ny rainareo izay tokony ho anareo, raha tsy mbola mangataka amin'ny aza ianareo. Koa amin'izany, mivavaha toy izao ianareo, rainay izay any an-danitra. Mamasinina ny eny anaranao, ho tonga ny eny fanjakanao, atao any eny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay anio izay hanina sahaza ho anay, ary mamela ny elokay, tahaka ny namela anay izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy, famahana fahanay amin'ny ratsy. Amen. Ray masinao, manamasina anay amin'ny fahamarinana. Ny teninao ny fahamarinana. Amen. Vavaka mahombo e! Izany ny teny Tompo mampahirizana antsika amin'ny teny io, sy hampianarina antsika. Raha vao babon'i Jesosy Kristy Saoly tany Damaskosy, dia izao no filazan'i Jesosy azy. Indro efa mivavaka izy. Efa mivavaka izy, fa izay efa mifampokasoka tamin'Andriamanitra dia tsy maintsy mivavaka manko. Mivavaka ry Abrahama. Mivavaka ny mpaminany. Mivavaka koa ny olon'Andriamanitra rehetra. Dia nampianatra ny mpianany hivavaka koa Jesosy. Ary ny apôstôly koa aza nangataka fampianarana hivavaka. Dia nanome lesona azy Jesosy. Nomeny antsika koa izany anio, ary dia misaotra azy isika. Fa ny fanahy masina ny rahiny no efa nitaona antsika ho tia vavaka, sy hampianatra antsika hivavaka amin'Andriamanitra hoe rainay izay any an-davitra. Ny fivavahana mahombo e! Mivavaka mahombo e!
Ndreto ary misy hevitra sasatsasany ampatsahivon'i Jesosy amin'izany. Tokony ho arahintsika raha te hahita valim-bavaka tokoa isika. Ny voalohany dia minoa an'Andriamanitra ary manotry tena eo anatrehany. Minoa fa velona Jesosy, velona ilay Andriamanitra ao. Tianao izy, rainao izy, mihaino anao izy. Tsy azo asiana fisalasalana ny amin'izany. Fa izay mihanahana ozy i Jakoba dia toy ny alon-dranomasina entin'ny rivotra ka atopatopany. Jakoba voalohany 9. Kanefa mila manetry tena eo anatrehany koa isika, satria masina izy ka mahalala ny ratsy rehetra. Izao sy ianao anefa mpanota mahantra, tompony tompo sy mpanjakany mpanjaka izy. Izao sy ianao anefa olona malemy, kankana sy vovoka ary lavenona eo anatrehany. Noho izany mila manetry tena rehefa mivavaka. Aza mba ho tahaka ny Fariseo sy ny namany, mamendrika moa ny mivavaka mitsangana. Nefa kosa rehefa ny mandoaly ka dia mampiseho fanajana lehibe sy fanetretena fatratra. Aoka tsy ho mba ho hira fotsiny no hanandratantsika ilay hira hoe aviany ondre hariva zantany eo araka ny hirany FFPM. Fa isika mihitsy no tokony ondrika sy ankohaka eo anoloan'ny voninahitra ilay masiny Israely. Faharoa, aoka ho vonina hanaiky ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra isika ao anatin'ny vavaka. Fa izany indrindra no anomboantsika ny vavaka nampianarin'ny Tompo. Tsy faniriana fefaniriana, fa hirotsahana hatao mihitsy izany. Tsy handrasana olo-kafa hanao zany, fa izao sy anao mihitsy. Izao sy anao mivavaka indrindra no tsy maintsy loha laharana. Ka ny sitrapoko sy ny sitraponao mifanaraka amin'ny an'Andriamanitra no ahaizan'Andriamanitra manatanteraka ny zava-tiany hanasoavana isanao. Fa raha tsy voakanao izany sitrapony izany isika, nefa mitalao vondro sy fanambinana aminy, ahoana ho izy? Ity firenena ity manajay amin'ny olony kanefa ny fony kosa lavitrahy ka dia foana ny ivavahan'ireo amiko. Ary dia mazava ho azy, hiala maina izao sy anao. Fahatelo, ataovy mihoatra noho ny an'ny nofo ny ho an'ny fanahy. Ataovy mihoatra noho ny an'ny nofo ny ho an'ny fanahy. Ny asain'ny Tompo angatahina manaraka izao dia ny zava-panahy. Ahoana ho izy teo? Mamela ny helokahy. Ny fahotana no hevitra mampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Ary ny fahotana dia miteraka heloka. Ny heloka kosa dia miteraka fahafatesana. Izany mila mibebaka isika isan'andro. Aza manao hoe inona foana izao fibebahana izao? Inona foana izao fibebahana lava izao? Aza dinoina ny hangataka famelan-keloka. Azahoako sy azahoanao miseho tsy manatsiny eo anatrehan'ny voninahitr'Andriamanitra. Mbola fikarakarana miara-panahy koa ny hoe tahaka ny amelanay izay meloka taminay. Fankina ny fiadanam-po sy fiadanan-tsaina izany. Tena fifaliana madio ny vokatry ny famelan-keloka ry havana. Ka samy tokony angataina izay rehetra ahasoa ny fanahintsika, fa indrindra ny famelan-keloka. Marina dia marina koa nefa ny valiteny nomen'i Jesosy an'ny Satana indray andro
Raha nalaina fanahy izy hoy Jesosy, tsy mofy ihany koa nefa nosy nivelomany olona, ary dia rariny koa ny angatana hoe omeo anay anio izay hanina sahaza ho anay. Raha mahadiso ny fanahim-pona dia mba fahotana ihany koa ny tsy firarahana izay omen'Andriamanitra antsika, izay hahasoa koa ny vatantsika, ny mofontsika, ny hotafitsika, ary dia fahotana koa ny tsy miraran'Andriamanitra amin'izany. Fa rehefa mahavatra mangataka isika dia mba tokony kosa hisaotra koa mandrakariva. Samy tokony angatahana azy ny ho an'ny nofo, fa indrindra ho an'ny fanahy. Kanefa Jesosy dia nandahatra azy hoe, ka tsaho aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia nampoanareo ny zavatra rehetra. Ka hoy izao, ataovy mihoatra noho ny nofo ary ny ho an'ny fanahy. Faefatra, samy tsarovy ny namana tia sy ny tsy tia. Ny vavaka nampianarin'ny tompo dia mahafaoka be. Rainay moa izy, fa tsy hoe raiko ay famery izany. Omeo anay moa izy, fa tsy hoe omeo ahy samirery izany. Ny vavaka atao dia fanatanterahana sahady ilay biby lehibe hoe tsy havan'ny namanao tahaka ny tenanao. Izay tianao ataon'ny olona aminao koa dia mba hataovy aminy koa tahaka izany. Mahazatra antsika ny hoe mivavaha ho anay, ka tokony mba hivavaka ho an'ny hafa koa isika. Mivavaka ny kristianina tao Jerosalema dia navoaka ny anjely i Petera izay mifatotra tao an-tranomaisina. Raha amin'ny fanahy feno fitiavana no angatahantsika amin'ny tompo aniraka ny fanahy hanavao izao tontolo izao, dia azo antoka fa tena hisy tokoa izany, satria izao indrindra ny sitrany sy kasainy. Satria dia ny teny milaza fa indro havaosiko ozy ny zavatra rehetra, kanefa mila isianao mivavaka izany. Hivavaka ho an'izay tsy tia koa, sarotra izany. Izay no manaitra antsika matetika. Afatry ny tompo anefa hoe misaora izay manozona anareo, ary mivavaha ho an'izay manisy ratsy anareo. Tiavana ianao. Fa nahafana ny tompo ny nataon'i Stefana. Ahoana hoy izy? Aza atao elony any izao ota izao. Amin'ny asan'ny apôstôly toko 7:20. Jesosy koa, eny, nolavina nororana, notoram-bato, nomboana mihitsy aza teo amin'ny hazo fijaliana, kanefa alohany atapitra ny olo. Hoy izy hoe, raio, mamela ny elony, fa tsy fantany izay ataony. Fadimy, mangataha be koa amin'izay tena ilaina hampandrosoana izao fanjakan'Andriamanitra izao. Raha ny ilaitsika dia misahaza sy ny ho anio no nasain'i Jesosy nangataina. Fa raha ny ampandrosoina ny fanjakany kosa dia tena sitrany, ary dia tena sitrany isika ho be fangataka ahefana be eo amin'ny asany. Mangataha be, fa izy tompo no mampirisika an'izany. Hoy mantsy Jesosy tamin'ny Israely. Hoy Andriamanitra tamin'ny Israely. Izao no Jehovah Andriamanitrao, izay nitondra anao avy tany Egipta ka atanatanao ny vavanao fa ho feniko. Salamy 1:20. Ary mbola niteny tokoa izy tamin'ny Jeremia, antsoy aho, dia ho valiko ianao, ka hampisehoako zavatra lehibe
sy sarim-patarina izay tsy fantatrao. Jeremia 7:37. Koa mangataha-be azy amin'izay tena hampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra. Azadino ilay diloilo iray tavoara izay nanahana n'ilay mpitondra-tena. Notadiavin'ny tompo-trosa hamidy mban janany. Kanjo noho ny herin'Andriamanitra dia nivolany izay hasiana azy no tsy nisy, fa ny diloilo dia tsy nitoritra. Raha mbola manatavoara koa isika ry havana, dia tsy mbola ritra ny diloilon'i Jehova. Mangataha ary aza mitsatra hampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra. Mampianatra antsika hivavaka ary Jesosy hamehezana an'izany rehetra izany. Koa raha mivavaka izany izao sy anao, tsarovy ary fa mihaino anao izy, mihaino antsika izy, dia izy izay raintsika, izay mahita antsika ho mangingina. Raha mivavaka isika, aoka hangataka izay ilaina ho an'ny tena sy ho an'ny fanahy indrindrandrindra, ary dia ho an'ny hafa koa. Azadino ny mivavaka hampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra. Hampiroborobo izao fanjakan'Andriamanitra ety an-tany izao. Eny, mivavaha. Aza reraka ry havana. Aza ketraka mivavaka. Aza kifo mivavaka. Fa misy bany mivavaka. Mangataha-betsaka. Aoka tena herina mihitsy aza amin'izay ilaiko sy ilainao mba hanavao ny sitrapon'Andriamanitra. Mihaino anao i Dada izay an'andry. Ty hanome valim-bavaka ho aizy anao izy. Mahireza mivavaka. Aza mitsarotra mivavaka. Kanefa aoka tsika hivavaka araka ny sitrapo. Raha amin'izao andro ny fangatsiahana izao no miraisaina isika hangataka betabe ny asan'ny fanahy masina, dia matokia fa ataon'ny tompo izao. Araka ny teniny teo hoe, atanatanao ny vavanao, fa ho feniko. Tianao Jesosy, tiantsika Jesosy, tia malivavaka antsika Jesosy. Arao ny fampianarany momba ny vavaka, mba haomby ny vavaka ataoko sy ataonao. Ho an'ilay nampianatra ny vavaka ny voninahitra dia Jesosy Kristy avy amin'ny Nazareta izany. Ho antsika kosa ny fanekena ny sitrapony hatateraka ny fifaliantsika. Aleloia. Amen. Hivavaka isika tompoko. Endre ny fitiavanao Jesosy Kristy malala. Tsy mba nijery ny fahotana ianao. Tsy mba nitanisa ny adalana ianao. Maharo-po tokoa ianao sady be famindrampo. Mbola mampianatra anay hivavaka ankehitriny. Tsy hainay izany. Ny nofo tokoa moa dia manolotra ny fanahy. Matetika mety mivona tokoa ny vavaka izay ataonay. Mety noho ny fitiavan-tenanay izany. Mety noho ny tsy fahampiny ny fahalalànay izany. Amin'ny ara-panahy, betsaka Jesosy. Sakana tsy azahoanay valim-bavaka. Kanefa tsy sitraka ao izany Jesosy. Koa nanoro anay ianao amin'ity anio ty. Ahaizanay mivavaka. Mamindra fo aminay Jesosy. Amin'ny tsy fahampiny vavaka anay ihany koa. Amin'ny hakamonay mivavaka, amin'ny tsy faharetanay mivavaka. Mirehatra ny faladianao Jesosy. Avaosy indray tompo ny fanoloran-tenanay. Hahatonga anay tokoa holom-bavaka. Ho tia vavaka. Ary ahay vavaka. Ka io ny tsirairay avy Jesosy. Fiadiana mahomby tokoa ny vavaka. Mametraka zana-tsipika hamerezana anay isan'andro ilay fahavalo, ilay Satana izany. Handrobaka ny fitahiana izay efa homaninao. Indrindra fitahiana efa vitanao teo Golgota ka nolazainao hoe vitanao ny famonjenanay. Ampahirezo ny tsirairay avy Jesosy. Ho tafaray fenao aminao amin'ny alalan'ny vavaka. Toa hanohery Jesosy aho. Ho an'izay efa kify sy ketraka tsy mivavaka intsony. Foazo amin'ny fanahy masina Jesosy. Tario Jesosy.
todony isan'andro Jesosy amin'ny alalan'ny fananao mahery. Heverina aminao ka hivavaka tsy hitsahatra, fa zay mahatratra amin'ny farany tokoa ianao ny vonjenao. Misaotra Jesosy fa ny teninao milaza fa mangataha. Te omena ianareo. Mangataka tokoa Jesosy. Ny famelan-keloka avy aminao. Mba hahitana ianao ao anatin'ny vavaka. Dia mba ho voninahitry ny fiainanao, ny fiainanay Jesosy. Dia mba ho voninahitry ny anaranao mahery, ny fiainanay feno vavaka. Ho tia vavaka, ahatra ny vavaka. Raha misy koa ny haja nitera sy ny voninahitra Kristy malala, ho anao rery ihany izany. Ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandriana sy ny zanak'ondry. Ho anao efa tsy mitalozany Kristy mpanjaka. Mbola ho anao ankehitriny, ary ho anao mandrakizay. Fa ho anay kosa, ny firaisana feno aminao, amin'ny alalan'ny vavaka. Misaotra Tompo. Amen.